diso filazana fa eo avy de lany za mahakaravany manan'izany diso satria mety amin'ity koa angambany mety tsy ho lany izy mety ho lany fa stratégie io zao no ataoko anareo tamin'ny 2014 dia tao mibobotany fadimy sy tao mibobotany faefatra ihany no député-na Restim ary Resneuf tao amin'ny elanelam-bato 1200 na 1500 teo midimy. Fa le miarabantsika jiaby mpanaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy karakory tsika tsiraikaraiky any atokantrano any salama vetsika any ny makasika ny toe-draharaha politika ihany no zaraintsika eto araka ny faneho-kevitra nataon'ny solombavam-bahoaka Naivo Raholdina nitsindriny fa hoe diso izy fitenenana fa hoe tonga de lany be ny tanàna Antananarivo izy filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana ary tsy matahotra zany ozy izy nantoko TGV raha ilatsaka izy makasika ny fifidianana be ny tanàna izany ary nitsindriny ihany manoka ihany koa makasika ny solombavam-bahoaka Gaspard Fenso tsy matahotra ihany koa izy ary niteneny fa hoe voalany tao anatin'ny tanàna fahatelo veo izy de tropakelatra ilatsaka be ny tanàna zany zahay ozy izy efa manana candidat lany nilatsaka député ary nahazo maro nisa zareo mako voafidy nanana candidat Irmara tamin'ny tanà 1 jusqu'à tanà 6 izay ary mbola matanjaka izy zareo nantoko TGV na Irmara amin'ny fifidianana zay ho avy eo izay ary araka ny faneho-kevitra ihany koa mako anatin'ny vidéo ty ny teny izy hoe raha te hiverina ho izy anatin'ny didy jadona raha te hiverina ho izy amin'ny resaka famonoan'olona raha hiverina ho izy amin'ny resaka fanampoahana pont na adipoky rehetrarehetra dia fidina ho izy filoha Marc Ravalomanana mipetraka ary fanontaniana hoe mauvais tsy misy didy jadona amin'izao fotoana izao entiny fitondram-panjakana ity ary mauvais tsara tantana ity fitondram-panjakana izay miseho amin'izao fotoana izao ity ary ndao ary ho jerentsika faneho-kevitra izay nataony Naivo Raholdina makasika ny fitondram-panjakana sy makasika ny faneho-kevitra amin'ny fifidianana be ny tanàna izay makasika ny Marc Ravalomanana izay no mifampitady ao anatin'izao fifidianana be ny tanàna izao ho ny solombavam-bahoaka Irmara Naivo Raholdina androany ny antoko TGV dia efa fonona foana ary eto mba tia nazava ihany hoe na tiatsika na tsy tiatsika aloha de mifampitady eto isaky misy fifidianana de TGV Stim ihany mbola vieko ihany koa ity politika ty tsy vitan'ny vavabe ty pikabary amiteny aminareo ka tiso filazana hoe mbola misy ankolafy Ratsuel mbola misy ankolafy Ravalomanana mbola misy ankolafy tompokola dideratsiraka na tompokola Safy Albert ngengetsarehetra reny nanao ankolafy ery anao na ankolafy ery mbola ho ihany ny eto de na TGV na TIM no mifampitady eto na de nandresy ny TIM sy ny TGV aza ny candidat tsy miankina Gaspard Fenso tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka de tsy ampy entiny hibata fandresena amin'ny fifidianana be ny tanàna ny vatoaziny tao amin'ny boriboritany iray io hoy Naivo Raholdina manoloana ny fanambarany ity solombavam-bahoaka ity ny andraisan'ny mouvement Gaspard Anjara amin'ny fifidianana be ny tanàna ny azo ny namana Gaspard atao amin'ny boriboritany fahatelo 8200 teo 8000 mahery teo fa ny azonay natao ambany indrindra zany tamin'ny enaenina de Ambohimanarina 9000 mahery zany hoe raha tao Ambohimanarina zany ngon'le candidat Ambohimanarina zany atao mibobotany voalohany raha vahoaka mivorindra zao raha tambatra vaton'ny candidat Bodo Madame Bodo sy ny TIM honorable Fietra dia 4000 latsaka sy 7000 latsaka 6000 mahery sy 3000 mahery de efa any amin'ny 10000 zany hoe tsy tako fanovana zany to mibobotany fahatelo ka isako lafy vaovao laza fa tena hoe izy indray no tia mivoaka fa nagagan'olona fotsiny hoe olona tsy nieritreretana de lany za zany atao amin'ny bobotany fahatelo ngotsaka satria ny ana 19242 de podroa zany tao diso ihany koa ny filazana fa andresy amin'ny fifidianana be ny tanàna io avy hatrany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana hoy Naivo Raholdina tsy azo amitoviana mihitsy ho izy ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavam-bahoaka ary ny fifidianana be ny tanàna diso filazana fa eo avy de lany za Marc Ravalomanana zany diso satria mety amin'ity koa angambany mety tsy ho lany izy mety ho lany fa stratégie io zao no ataoko anareo tamin'ny 2014 dia tao mibobotany fadimy sy tao mibobotany faefatra ihany no député-na Restim ary Resneuf tao amin'ny elanelam-bato 1200 na 1500 teo midimy
fa rehefa nandeha mibe ny tanàna teo amin'ny boriboritany fadimy sy teo amin'ny boriboritany fahenina ihany no mitakika ny timma fa lany maire IRD tsara fantatsareo zay ka tsy mitovy mihitsy fifidanana filoham-pirenena fifidanana député ary fifidanana be ny tanàna tsy azo ampitoviana io. Mahafaly mihitsy noho izany ny irotsahan'ny Marc Ravalomanana amin'ny fifidianana be ny tanàna io satria fotoana tena hitsarany vahoaka ka raha mbola hiverina amin'ny jadona teo aloha izao na anohy ny dingana amin'ny fampandrosoana tena izy. Dia raha za manokana ny anontanianareo dia mety amiko mihitsy ohatran'ny filoha Marc Ravalomanana ahafahana mampisafidy ny vahoaka hoe hiverina any amin'ilay jadona tamin'ny taona 7 sy 4 arivo, taona 5 sy 4 arivo, taona 2 sy 4 arivo ho avoaka tôly sa ho any amin'ilay fanivana aty amin'ny 7 sy 4 arivo ka hatramin'izao dia anao fampitana ny olona hoe na hifidy izy dia hiverina amin'ilay jadona sy ilay ampimamba sy ilay famonon'olona sy zanatambo sy ny sisa fanapohana tetezana sy fanaovana ampimamba ny harem-pirenena tiako beo zay fitenena na hiditra ty amin'ilay manara-penitra efa mivoatra efa any amin'ny lalana tokony ho aletsika. Tsy ivona fa efa lany ho be ny tanàna Antananarivo renivohitra i Marc Ravalomanana tamin'ny taona 7 sy 7 ary ny tany io andraikitra io mandra-piakarany teo amin'ny toeran'ny filohan'ny Repoblika. Araka ny faneho-kevitra nataon'ny solom-bavam-bahoaka Naivra Oldiana zany dia miombon-kevitra amin'izany Ramatoa Lalateny Rakotondrazafy ny teny izy hoe tena ombona-kevitra izy zany faneho-kevitra nataon'ny solom-bavam-bahoaka zany mipetraka ao anareo ary ny fanontaniana ao anareo pomba ity fitondram-panjakana ity moa ve tsara tantana ity fitondram-panjakana ity ary tsy manao didijadona ve tsy manao kolikoly ary nareo manko rehefa miteny manambara amin'ny réseaux sociaux amin'ny vahoaka malagasy fa hoe matoa ity filohampirenena teo aloha ity milatsaka be ny tanàna dia hanao valifaty politika amin'izay ataonareo izany moa ve mipetraka koa fanontaniana aminareo tsy valifaly politika ve nataonareo tamin'ny filohampirenena teo aloha Hery Rajaonarimampianina izay nangataka lalana na taratasy mba hirotsahany tamin'ny fifidianana fivondronany any Afrika iny koa izao nareo rehefa hilatsaka ho be ny tanàna dia valifaty rehefa ianareo manao anazy tsy valifaty ary mbola tsy fantatrinareo raha ohatra ka lany io filohampirenena teo aloha Marc Ravalomanana moa ve tena hanao zany tokoa fa tsy hampandroso any firenena malalatsika ity izy efa nanana zany traikefa zany koa izany ihany koa no masaka andoha atao anatiny reto pomba fitondram-pandrakana ity fa hoe valivaly politika no atao ny Marc Ravalomanana izay hilatsaka izany ary mahakasika an'izay ihany dia maneho hevitra i Vanessa Manonga mahakasika ny filohampirenena teo aloha Marc Ravalomanana sarisary teny ary mahatonga saina antsika vahoaka malagasy izay amin'izao fotoana izao ity hifidy na miaina ao anatin'ny fiainana politika na fiainana pirenena amin'izao fotoana izao andao ary ho jerentsika izany faneho-kevitra nataon'ny Vanessa Manonga sarisary teny na hoe blagy na mba hahatonga saina ny vahoaka malagasy izay ary izay ihany koa no afaka nozaraintsika eto azadino hatrany tompolasy tompoko vavy ny miabone na manao j'aime na manao commentaire ahafahantsika matsara zavatra izay. Ty vidéo ty de vidéo fifonana pahabe maso ho an'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny taona 7 sy 4 arivo tany ako de nanodidididina ny 12 taona teo zany hoe tao anatin'ny fialatsakana tanteraka raha misy 2 na 3 mivorivory ka misy DJ de teo ampovoany teo ka na iza teo ka mba hoe misy DJ de teo ampovoany teo metezanao amin'ny toeraka fa zao kosa nge le hira Andriamatoa Marc Ravalomanana. Tsy fatako le hoe inona le tena nifidianana anazy fa le hira mahafinaritra misy ambiance miova amin'le mitsangana mipetraka tany amin'ny katolika tena hoe nisy ambiance tsy takatra ny sainay zany hoe monopolisation na raha zavaina taminay ary tsy fantatray na de hoe tianay ary le tiako fa nisy ambiance le izy le razoky sady DJ le razoky meneur zay kosa aloha tsy azo asorina amin'ny Andry Rajoelina zay izy tena meneur izy ary zay natonga anazy na vita coup d'état satria izy anatina fitariana olona efa zatra le hoe daholo venareo hoe efa zatra niny izy de zay tonga de voajono androandro zay mba nomboka efa lehibe
manomboka mba vorosaina de azonay am'izay kay hoe tsy de le resaka monopolisation ny olana satria rehefa nandinika zany hoe ny économie any sinoa mahatonga ny sinoa matanjaka am'izao fotoana zao de satria ny commerce national ny commerce locaux aloha nataony important alohany nakany amin'ny international zay angamba le tiro natao tamin'izany fotoana zany indrisy nefa tsy azoko le izy 5 taona tsy azoko zany na de hoe tsara be ary le glace le icosy any reny tsara fa tsy azoko zany fa nisy ny teny nisy razoko fotsobolo bogosy ny teny hoe tsy mety zany de hozy ako hoe amen tsy mety zany de lasa nandia androany aho zany de hitako le izy hoe ny hitako mety hoe de faux keliny tsy le monopolisation fa raha ohatra ka hoe navelanao ny mpandraraha hafa rehetra afaka ohatra satria mankonao tamin'ny andronao ngamba raha tsy diso mety diso ohatra hoe makany amin'ny tantsaha zao ianao de anao mifixe ny prix ny tantsaha mba tsy afa-tiantoka ny tantsaha de aveo anao mivarotra le izy de mahazo tombony koa aveo le olona hivarotra le izy ny olana fotsiny tsy afaka olo-kafa nanao an'izay fa mety ohatra hoe le anao zany fa raha am'izao zany anao averinao le izy fa hoe averina afaka misy mpandraraha hafa afaka manao an'izay fa ianao fotsiny mifixe hoe ny prix amin'ny tantsaha tsy maintsy zao fa misy mpandraraha hafa afaka manao le fandrarana nataonao iverina ividy anao satria za tsy nahazo le izy tsy azoko le izy zao zay mihinana vovo-dronono tsy hay vovo-paty ny ranonay ary volo tsy fantatra le zavatra hoaninay le menaka hoaninay tsy haiko atsemboana karana tany ampakizy tsy fantatray hoe inona le izy fa anatina tavoahangy menaka fotsiny le izy zao fa tsy misy tsirona menaka ka zao zany androany de fifonana pabe maso sy ho an'ireo olona nanoana ny Andriamatora Valomanana zay nataoko hoe vendrana tambavohatra tsy malala zay ambony te andia tompoko tamin'ny 2024 nahafinaritra ana le ambiance zay ny ambony camion avy mianatra tao amin'ny Rabearivelo zay de manao mavo orange ambony ambany de ny ambony camion nahafinaritra zay fotsiny tena nahafinaritra ana tamin'ireny tompoko fa raha ohatra ka hoe mety le izy hoe averina hatramin'ny voalohany fa averanao fotsiny mandraraha ny olona hafa fa ezahanao tsara fotsiny zany ho serena tsara mba hoe tsisy anararaotra ny tantsaha tia raiso vonona irao anjakao misaotra tompoko mino fa voarainao ty fifonany ty de tsara be ny ahorotanareo zay